ny fiarabana an'Andriamatoa filoham-pirenena sy Ramatoa Voangy Rajaonarimampianina ary ireo fianakaviany noho ny fahatrarany ny taona vaovao 2024 taona izay eritreretina hitondra soa sy fahombiazana ary koa fahasalamana indrindra ho anareo vady afahanareo manatanteraka ny adidy sy mampandroso any Madagasikara mba ho tanteraka tokoa ny lay vinana mpanantenanareo dia Madagasikara mandroso sy roborobo ao anatin'ny fifankatiavana sy ao anatin'ny firarahina ka hoy aho hoe arabaina ianareo Andriamatoa Filoha sy Ramatoa vadiny satria nahatratry an'ity taona vaovao ity nahatsipaka ny taona 2024 na dia hita fa somary mafiany izany fa ianareo ray aman-dreny mivady dia tsy nikely soroka satria i Madagasikara dia tanindrazanareo tanindrazan'ny malagasy ary iriariany rehetrarehetra ao anatin'ny fifankatiavana sy filaminana tanteraka ahafahana mampandroso ny firenena. Ny gouvernemanta zay tariko dia tsy nikely soroka ao anatin'izay fotoana zay hampandroso ny firenena hanatanteraka ny politika ankapobeny fanjakana sy andrindra ny rehetra ahafahana ahazo an'izay iritsika ka tao amin'izay no nipoiran'le paikady natao dinasa na ny PND sy ny paritra malagasy zaroambolana hitondrana any fomba hampandrosoana any Madagasikara zay nivoizy ny gouvernemanta ka nahazahoantsika andreny zavatra vokatra hita sy azo sapahitanana tamin'iny taona lasa iny. Andriamatoa Filoha, hery taona latsaka ny niasan'ny gouvernemanta Ravelonarivo niaraka taminao. Tsapany zavatra vita tao anatin'izany. Ny manao zavatra tsy mora, tsorona eto fa tsy tanteraka daholo ny zavatra rehetra zay natao. Fa niezaka nefa kosa dia hita ary azo sapahitanana amin'ny lafiny rehetra ary tsy ho tany saina ny zavatra vita sy ny foto-drafitrasa nentina nampandrosoana any Madagasikara ka nahatsafatsika nahazo vokatra maromaro tao anatin'izany. Ary tao anatin'izany koa dia tsy azo adonoitsika fa ianao dia mpampianatra marketing. Raha misy ny atao hoe première année zay manandrana, deuxième année mametraka ny foto-drafitrasa ary ny troisième année zay ny taona iotonana ny vokatra zay hoentina hampandrosoana ny Madagasikara ka izany indrindra no hitondranay aminao ny fiarabana sy ny fampanantenana satria miditra eo amin'ny fahatelo taona ametrahantsika nyity repoblika inosoantsika ty sy ny firenena taritinao ty ankehitriny. Ka ny atao zany dia na tsy eo zay zavatra zay nisy ny fahavonona natao anatiny, nisy ny fahazotoana nanatanteraka ny asa rehetra ary ny gouvernemanta dia tsy nikely soroka amin'ny fanatanterahana ny paritra malagasy zaroambolana sy ny paikady natao dinasa. Azo antoko fa taona 2024 ty dia ny taona iandrasantsika sy iandrandratsika ny tena fampandrosoana zay ataotsika ao anatiny fampiarana tanteraka ny paritra malagasy zaroambolana. Raha toana ary ny milaza aminao Andriamatoa Filoha fa taona vaovao no diavintsika, taona vaovao iraiatsika anambarana ny hery hampandrosoana ny Madagasikara satria izany hery zany dia hery efa nanananao hery ao anatin'ny fonao ary hery vaovao lalandava hoentinao hampandroso ny Madagasikara. Ny fampandrosoana zay matesasika dia fampandrosoana ho an'ny Madagasikara rehetra, ho an'ny malagasy tsy vaky volo ary androany dia fotoana tokony ilazana sy tantarana ny zavatra rehetra sy ny fampandrosoana vita sy ny lesoka zay nisy. Kanefa kosa raha ho tantarainy eto zay Andriamatoa Filoha sy Ramatoa vadiny dia alina ny andro fa noho ny fotoana voafetra dia anolotra anao ny document anankiray zay mirakitra ny asa vita ny gouvernemanta nandritra ny fotoana 2024 ny tenako zay document feno tanteraka ahitatsika mijery
ny zava-bita ny gouvernemanta nanasoavana ny firenena ary hanatanterahana ny vinaka sainao Madagasikara mandroso sy mahomby ho an'ny vahoaka malagasy tsy vakivolo. Na dia izany anefa dia mamela ay anareo fa ho fitiny kely ihany ny zavatra voasoratra ao anatin'iny document lehibe iny izay misy pejy any amin'ny 700 mahery ihany. Ny voalohany dia ny tany tandalana sy ny fahaiza mitantana ny raharaham-panjakana. Zany tany tandalana zany dia efa ny matimatesanao Andriamatoa Filoha tamin'ireo fivoriana na taiza io na taiza hametrahana ny fampandrosoana any Madagasikara zay fomba fijery anankiray nahitantsika n'ireo drafitrasany rehetra betsaka tao anatin'izany tao ny fanajahana ny zon'olombelona, tao ny fijerevana ny ady amin'ny kolikoly, tao ny resaka sehatra iresany kojakoja isan-karazany mikasika ny fanajariana ny tany, tao koa ny rehetra zay tsy voatanisa satria betsaka ny matesanao mihitsy zany zavatra zany ary nizotra tao anatin'izany ny fampandrosoana ny raharaham-pirenena ary koa ny fifidianana nataotsika zay voatsela zay mikasika ny commune sy ny loolona. Ny faharoa dia ny fanetanana ny toe-karena mitsinjo ny vahoaka ary miverina any amin'ny vahoaka. Betsaka ny asa nataony mikasika ny toe-karena ary tao anatin'ireny tsy azo adonoina ny toe-karena manakaiky ny vahoaka ary mitsinjo ny fari-piainan'ny vahoaka ka dia nazahoa atsika tombotsoa izany manerana anosy. Ny fahatelo dia ny fampandrosoana ny ara sosial. Io dia asa goavana nataony Madagasikara indrindra teo apariny fitariany Ramatoa Voangy Rajona Ramampianina manerana nosy noentina ijerevany sosialy rehetrarehetra ary ny gouvernemanta koa dia tsy nanao ambany zavatra an'izany resaka ara-sosialy zany satria olombelona no harena voalohany. Ny fahaefatra dia ny mikasika ny fanamarihana sy ny fandrindrana ny rindra safatsiroa miaraka amin'ny fahalemana. Nanao opération fahalemana isika satria nahatsapa fa miaina amin'ny tebiteby ny vahoaka malagasy ary zany opération fahalemana zany dia nazahoana vokatsoa ary mbola hotohizana izy io ary mbola miroso makany amin'izany fa io moa fomba zavatra rehefa ao anatin'ny fandaminana sy zavatra atao dia mialatsina raha mindry an'ity fiteny ity hoe prendre un élan pour mieux sauter après. Naverina kely na dia aty amin'ny kazerina ny sasasasany amin'ireo miaramila hanavaozana ny toe-tsaina sy ny tetikady hoentina hamoanana an'izany. Tsy vita tanteraka nefa izy io ary tsy afaka nahafaly ny sasany kanefa kosa dia ny toko omenay Andriamatoa Filoha dia ho tohizana izany zavatra zany mba hisian'ny filaminana any ambanivohitra ka hamokatra tsaratsara kokoa ny mpamokatra any amin'ireny toerana ireny. Ary tao anatin'izany dia nipohitra ny rindra safatsiroa ny sehatry ny fandriam-pahalemana. Zay hanamafisana ny fandriam-pahalemana ka nanaovana seminaire nandraisan'ny faritra rehetra anjara afana mampivoatra sy miaro ny fandriam-pahalemana any amin'ny faritra tsirairay. Ny fahadimy zay tsy azo adoroina dia ny fijakojana ny tontolo iainana. Io dia zava-dehibe ary maro ny zavatra vita tao anatin'izany ary tsy azo adoroina ny fandraisanao fiviriana anjara tamin'ny fiviriana lehibe tany ivelona ny tany Frantsa mikasika ny io sehatra io zay nitaritanao délégation maromaro tamin'izay fotoana zay andro vitsivitsy zay. Tsy maintsy miroso amin'ny fikajiana ny tontolo iainantsika mba ahafahantsika manantanteraka ny politika ara-dalàna eto Madagasikara. Ny fahaenina dia ny fifandraisantsika amin'ny any ivelany, ny diplomasia. Ny diplomasia ekonomika no diplomasia ny safidinao Andriamatoa Filoha afana mampandroso any Madagasikara. Fifandraisana amin'izao tontolo izao ara-ekonomika mba afana
hanatanteraka ny vina zay nampanantenainao ny vahoaka malagasy. Betsaka ny fampandrosoana vita tamin'izany fifandraisana any ivelan'izany. Ary ny farany zay ny vodiena tsy mengaloha dia ny fanapaream-pahefana maharitra ary ny fandrinjana ny fampihavanana teto Madagasikara. Zava-dehibe io teto amin'ny firenena. Betsaka ny fanakianana tamin'izany fotoana zany, tamin'ny fanombohana. Fa ianao Andriamatofiloha dia sanandray andraikitra ka tanteraka izany zavatra izany. Izany fampihavanana zany dia tsy zavatra mora fa sarotra, kanefa noho ny finiavana nanananao sy nananany gouvernemanta zay tariko ary ireo solombavam-bahoaka dia tanteraka izany zavatra izany mba hiotazany vahoaka malagasy ny filaminana tanteraka ary mba hanajana ny androm-panjakana rehetra lany eto amin'ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara. Andriamatofiloha tompoko lahy sy tompoko vavy, raha ho tany saina eto daholo ny zavatra rehetra vita dia lany ny andro. Kanefa tsara antsotsorina fa ny gouvernemanta zay tariko dia tsy nanao ambanjavatra ny lafin'ny fampandrosoana any Madagasikara ary nandray anjara mavitrika tamin'ny lafiny rehetra tao anatiny izany. Mitaky esaka avy amin'ny gouvernemanta, avy amin'ny tsirairay ny fampandrosoam-pirenena. Ianao no fitaratra ao anatin'izany fampandrosoam-pirenena zany Andriamatofiloha, ary izahay dia azo lazaina hoe miaramila nomena fahefana, nomena fitorisana hampandroso any Madagasikara. Ka ao anatin'izany zany dia soroka miaramilanja no ataotsika ka tonga dia ny vavany no atao ary tabatra ny hery zay anananao lalandava ary mba hiapaka any amin'ny vahoaka malagasy. Ka izay hery vaovao zay no haintsika hampandroso any Madagasikara. Ka ho Madagasikara mahomby sy mandroso tokoa ane i Madagasikara tanindrazantsika ty, ary ny vokatra zay azo dia ho atsaraina lalandava ary ny gouvernemanta zay tariko dia gouvernemanta vonona ary azo lazaina hoe gouvernement de combat ao anatin'ny fifankatiavana sy ny fanajana ny zon'olombelona, ny zavamisy mba Madagasikara tena ho an'ny Madagasikara tokoa ny fampandrosoana hitatsika eto Madagasikara. Ko dia olotokana tsy mahafoy hao ny azo ava nandrivotra akangamaro sy vakinamboa aleo atambatra ny hery hampandrosoana ny Madagasikara. Fa i Madagasikara dia ho atsika jiaby. Madagasikara dia isika ihany no afaka mampandroso azy, isika ihany no tokony imatimaty azy, satria io dia ohatran'ny trano tsy misy avaratra isika rehetra zay tsy mahalena leo fana ka leo atambatra ny hery. Fa ianao Andriamatofiloham-pirenena sy Ramatovoangy Rajaonarymampianina dia fitaratra ho an'ny malagasy rehetrarehetra, ray aman-dreny andandray ny firenena malagasy hampandrosoana ny Madagasikara. Ka ho tanteraka tokoa ane ny vina zay kasainao Andriamatofiloha sy Ramatovoangy Rajaonarymampianina dia Madagasikara mahomby sy mandroso ao anatin'ny fifankatiavana, ao anatin'ny filaminana, ao anatin'ny toekarena fahobe. Ka dia miarahapana ireo tanteraka izahay ao anatin'ny gouvernemanta. Zany no ilazana fa tsy moramora ny fampandrosoam-pirenena. Raha nyteny teo aho hoe phase 1, phase 2, phase 3 dia mazava ho azy fa ianao mpampianatra marketing raha teo anananao ny traikefa fa izahay soldat avy ataoriana dia vonona manaraka ny hevitra ary vonona lalandava hampandrosoana Madagasikara ao anatin'ny fifaliana, firalahiana sy fifankatiavana. Misaotra tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy.